Miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandaharana alo resahana anao ny sehatra amin'izao sabotsy alina fa 1 ny volana febroary taona 2024 izao. Miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana na ho an'ny eto an-toerana izany na ho an'ny any ivelany ihany koa. Tsara ihany koa ny mampatsiafa dia azonao atao tsara ny manaraka mivantana ity fandaharana ity voalohany hatramin'ny farany ao amin'ny page Facebook ny Record Madagascar ao manasanao ny hevitra ihany koa raha toa ka hoe ilaina izay faneho-kevitra izay na ihany koa misy fanontaniana manitsidika dia azonao apetraka soma tsara ihany koa. Ovay ny fandaharana amin'ity anio ity ary dia Andriamatoa Paolo Emilio Solonavalo raha olona arivo izay fa tsy izoviana amintsika ihany koa andelo hoara-baitsika izy ary ankasitrahana ihany koa ny amin'ny fivahinianana ato amin'ny fandaharana aleresahana anao ny sehatra. Miaraba tompoko ary dia mankasitraka na maly ny antso. Faly miarabanao namanano dia faly miaraban'ny teknisianina ary indrindrandrindra ny vahoaka malagasy manaraka tsy tapaka an'ity fandaharana ity izy misoratra eo aleo resahana anao ny sehatra dia resaka atsika satria nomena sehatra dia miangavy atsika mba hihainy ho hijery. Zay indrindra anisan'ny toetra raha mafapana sy hoe tena marary ny vahoaka amin'izao fotoana izao ny resahana betsaka atao anatin'ny fandaharana ka manasa antsika rehetra angila tsofina aka-toerana tsara araraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Tonga dia ny mikasika ny etsika tsy miamboadidy avy hatrany angamba no resahantsika Paolo satria anisan'ny olo izany no tena nahitana anao faraparany teo izay ary tonga ihany koa ianao dia nisy ny fidinana ny sehatra teny amin'ny teny an-kianja teny. Etsika tsy miamboadidy araka ny fanambara tao anatin'ny fampiantsoana mpanao gazety efa tamin'ny 2024 no efa anisan'ny namolavolana sy nananganana an'izany. Naninona no hoe aty amin'ny taona 2024 hoe ndao tsika tena hiasa be amin'izay fa tsy hoe tamin'izany 2024 izany dia efa tonga dia niasa avy hatrany tsy mety hoe tsy misy fahatarana kely ve ohatra hoe misy tanin'olona efa tena lasa tanteraka raha hoe aty amin'ny 2024 vao tena nietsika tanteraka ny etsika tsy miamboadidy. Satranao amin'izay fanontaniana zay ary tena mpanao gazety marina ianao satria maharaka an'ilay chronologie. Nanomboana azy io dia association des jeunes malagasy pour la protection des droits de l'homme et la démocratie et des valeurs républicaines. Anatin'ilay valeurs républicaines ao zany sy le droit de l'homme ny resaka tany amin'ny 34 mihitsy zay nanao azy io fa zay mpitondra ny proposena azy dia tsisy manaiky ny hanatanterahana azy hoe ndao harovana eto amin'ny tany ny malagasy. Tsy fantatra inona ny antony fa na ianao mpanao gazety dia maharaka an'izany fa efa nisy hoe mpitondra ny fandimby teto mba nasa miteny hoe ajanony ny tany malagasy na atsaharo ny fandravana ny tany malagasy na atsaharo ny fanodikodinany tany malagasy. Mbola tsisy. Za mba zany tsy dia mandatsa sady tsy manome tsiny loatra fa misy diso indray koa le nyteneninao tena amina mpanao gazety satria nidina foana zahay hatram'izay ka hatram'izao fa tamin'ity zahay zany serasera no tsy nandeha satria antanio ny any Sambava fa mijery record ny any antanio ny any Thomas antanio ny any Moramanga antanio ny any Lakaka antanio ny any Mananjary sy ny sisa raha vao zavatra mahakasika tany ny eto Antananarivo riana saika anaovana ny nouvelle ville ria Mieritsatrotsika efa tany daholo zay betsaka ny natao ary ananana fahavalo le izy tadidinareo le tantaran'le mpanakanto anankiray no ny fiarovana ny gasy amin'ny tany no nampigadra azy dia nitaosy ny fahafatesany paix à son âme fa zahay kosa tsy hanao vivery ny aina hoe hamono ny aina no anaovana azy ity dia izay ny nampiavaka an'ity 2026 ity. Inona ny antony? Fanavaozana namana mpanao gazety. Ny lokalokany rehetra fa hanao fanavaozana hanao refondation dia mila refondation zany tsika miresaka ny fiarovana gasy amin'ny tany ary isaorana ny ministra zay mifanandrify mifanana tany fa ny fampiantso zahay talohany nanaovana ny zavatra iny indrisehona tao tamin'ny 14 février dia efa olona makany izy efa zava-dehibe zany fa inona ho ianao tsy nahitanay sy nampandresiny tolona za aloha dia sako miteny resy zahay matanjaka ny mafia matanjaka ny réseau zareo satria réseau na gasy izy io miaraka amin'ny mafia vahiny dia miaraka amin'ny mafia sasatsasany ao amin'ny fitsarana ao amin'ny topo ao amin'ny domaine dia misy koa ny mpiasam-panjakana sasany solon-tenam-panjakana sahala hoe misy préfet misy chef district mitsofoka koa ny chef fokotany mitsofoka koa ny maire misy député misy sénateur misy ministre toetoa anatiny ao
de ampidiriny zareo am'zay mitandro filaminana mitondra arma sy ny sisa manatrika le fandrodanana tranon'olona sy ny fandrodanana tanànan'olona raha vao mamaly ny olona de lasa niraikitra ny lacrymogène sy ny sisa de misy miteny hoe maninona nareo sy niteny hatram'zay niteny zay fa tsy mihenona fa zay tsy miheno ange de nakaiza daholo ka ny mpitondra sy nihenona zay zavatra zay masina ange io tany io mahery vaika ny ranomasin'le olona tompotany tena tompotany de ravainao ny taniny ary ny tena aloza de ty misy anagadrana le fianakaviana tompon'le tany de am'zay mba intimidena mpitahorana ny sasany zao le akady vorobe io meko vaovao fotsiny nareo satria piblivanay vao vetivety izy io akady vorobe andranomena sy ny sisy fa le akady vorobe zao niantso anahy teo le olona hoe 19 ny tokony handatao ny fitsarana de nandeha tany le olona hiatrika le fitsarana tamy 19 efa vita tamy 18 ony le fitsarana inona zany nefa aheny am'le olona le convocation hoe 19 de raha tsy nanaovana io publication nanaovana comme io zany de efa nisy didy hamelezana an'le tompotany de tsy hitako hoe inona iza zany no homena tsineto de zao ny mahagaga midradradratra tsika fanovana sy ny sisa de nefa ny zavatra asehon'le olona ny dradradratra fanovana tsy le tena mpitondra eo aloha mbola tsy hitako ny zavatra nyteneny zareo mahakasika ny tany za mino fa hiteny ihany izy fa ny pomba azy miteny hoe maninona ny ianareo no tsy nanao zao tamin'ny andro ny fitondrana teo aloha dikan'izay zany hotohizany zareo zany le izy hitohizanareo fanavaozana zany le fandravana tany sy ny halatra tany satria fa diso ange le teo aloha matoa izy naongany olona de niale tafala noho ninona le vesatra n'le alaherin'olona amy tany alaherin'olona amy jiro alaherin'olona amy kolokolo alaherin'olona tamy monopole de moramora tanatin'ny 5 andro ny nanonganana azy de ianareo miteny hoe hanao fanavaozana de tikan'izay zany hanao fanavaozana de tsy hanao n'le nataon'le taloha fa mahagaga ohatra miverina le nataon'le taloha de manao taimbava tsy haiko na irana ve izy reny sa manira tena le miteny hoe fa taiza ry monsieur Paolo tsy niteny tamy fitondrana ny fandimby de efa ny hazavaina tao anatin'ny fitondrana le teo voanirodana de nanangana indray zahay tsy rava le association des jeunes pour la protection des droits de l'homme de la démocratie sy ny valeurs républicaines fa misapote le zavatra ataonay hiany hiarovana an'le zon'olona amy tany de nanangana ny vovonana miady amy tsy maty manota afaka atory zany hoe ty le document nanangana anazy sy ny zavatra mbola resy zay tamin'ny 2020 nananganana an'io de zay natonga nay mitabataba amy tany ny teny kosa zay teto fa tsy atao tsipepoina fotsiny hoe taizanareo tam'zao zay le olana eto dikan'izay nareo manao an'zay le olona manao an'zay terme zay hamerina handratsadrany masony malagasy mbola hanagadrany malagasy mbola handrava tany sy ny sisa de tsy haiko hoe ny coupe volo ve zany no hovana sa le fomba ratsy sa ny volombava sa ny maquillage no hovana am'le fanavaozana sa le zavatra nampikaikaika ny olona nampitomany olona nahafaty ny malagasy ka zay raha vao niantso nareo mpanao gazety ndao hivahiny de tonga eto hanazava am'le vahoaka malagasy hoe ahoana ny position nay de tsotra averiko foana mampiasam-bahoaka ny tsy fanaovako ratsy ny tsy fanaovako kolikoly ny tsy fanaodikodina volam-panjakana de fanampiako ny mpitondra ny fandimby de zay naverin'ny sasany hoe fisolelahana hony de tohizanay izy am'zao fanavaozana zao mbola tsy mangalatra zahay tsy mamono olona tsy mangalatra tany tsy manodikodina volam-panjakana fa miaro ny vahoaka amy tany de tsy haiko hoe misolelako koa zay ve ny position nay sa inona fa zahay mpiasam-bahoaka mantsy natonga atsika tsy mandroso misalotra akanjo politika fa nahiniako namanandro nanaovako nyty orange ty satria efa averimberiko izy io Andriamanitra nanao ny loko fa maninona atsika mifandoko de inona ny antony ianao heverin'ny sasany fa Andriamanitra reo mpanao politika de topoy ny vavahany anaovany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina tsy haiko na raha musulman koa zany de manao Allah ataon'izay le olombelona satria raha vao manao kravato mena anao de ranona igny hony ka le olona eritreretinareo le Andriamanitra nanao ny loko mena raha vao manao kravato manga io de ranona ianao de nga le Andriamanitra ve olona igny namorona sa nanomboka tamin'ny andron'olona reo
vao nisy le couleur orange, rouge, vert, bleu, tsia mila ovaina ny toetsaina. Ny tena olana rehefa anao zany manao akanjo salaminy anao avako ty ka hiditra brown zao de isy teny igny frongony izy de mila fafana tao anaty saitsika hoe resaka couleur zany. Io zao ny équipe hollandaise za mba tia baolina orange ny maillot de marobe zao tsy mijery anazy io. Ny équipe ivoirienne équipe nationale mbola orange marobe ny orange. Ny orange nge ka opérateur économique bouygues téléphone orange nge regny de misy orange Madagascar de marobe ny zany tsy mampiasa an'le orange Madagascar zany satria zavatra salamy zany manimba antsika ta Madagascar. Todika koa amy resaka sady mamaly fantanina zany rehefa mametranao fantanina amy resaka fanjakana. Somary toizantsika kely ihany olo antsika tsy miamboadidy teo. Raha tao anatin'izay hoe fotoana tena nanombohan'izay ankoatran'ny hoe akady vorobe sy andranombe na aiza ihany koa natao hoe tena mafimafy mihitsy zay resaka ady tany zay satria hitantsika zao ho anay eto amin'ny record Madagascar ihany koa mantsy de misy foana zay resaka ady tany zay sy fitarainana voaray vao tsy ela akory tery vato tery aiza ho aiza ny mikasika an'ireny rehetra reny. Ny tena mafy namana mpanao gazety de ny ao Tamatavy, Moramanga, Antsirabe, Sava. De ny eto Antananarivo évidemment zany satria le valeran'ny tany misonitra de moramora ny fakana azy. Ny zavatra am'izao fotoana zao zany ny raha hitanareo message io tsy mijanona anatin'ity telefônina ity misy notification foana efa manerana ny Madagasikara le izy fa tsy haiko hoe tiana ho roasina tety ve le gasy sa inona ny tiana hatao fa maninona ny mpitondra manana fahefana manana basy afaka managadra tsy managadra le mpangalatra tany dikan'izay zany voaro le réseau voaro le mafia ary ny tena loza mijerijery liste n'olo mpanolotsainao am'izao fotoana zao zay sy ny tany aloha de reo mpangalatra tany gaigilahy reo no tafiditra ao foana tsy maintsy misy anatin'le fitondrana mifandimby ry zareo. De zay ny tenenako hoe le olona nieritreretintsika hoe nanimba ny Madagasikara roa telo efatra ny tsy eto fa ny mpanao ratsy mbola eto ary malahelo ny zalahy mpanao fanavaozanareo fa tsisy fanavaozana zany eto raha mbola eo le mpanao ratsy mbola eto ny mpangalatra tany mbola eto ny mpanondrana volamena mbola eto ny mpanondrana mpangalatra gazoaly ny jirama mbola eto ny mpanondrana sokatra tratra sanandro sy ny sisa mbola eto ny mpangiraka dahaly mbola eto ny mpapiditra roro avy an-dafy agny mbola eto ny mpapiditra fitaovam-piadiana sy ny mpamoaka ny zavatra tsy fantatra. Za de tena malahelo azy dimlahy io sy ny premier ministre lehibe ny gouvernement hoe sy vitanareo mbola ampian'le compte fako mitady fahavalo satria netsika gasy de zao tadidizo zay olona manana eritreritra tsara handio zavatra eto Madagasikara no avadika ho ratsy fa ny olon-drasy avy nangalatra nandositra tany an-dafy de miverina avy agny sasana tamy clean ry zareo satria misy machine fanasandamba be ngeza be moa ny an-dafy agny de ny mpangalatra boderose sy ny mpangalatra volamena niverina avy agny zany lasa clean de zay mandositra ndray zany mbola ahodina anatin'ny machine alave eo de miverina avy agny ndray de héros zany ny zava-misy eto de cercle vicieux le izy zay ny tenenana an'le miantona anaovana ity tsy miamboadidy ity zany ary isorako malagasy rehetra fa ty tandrazana miandamy ambavo zay ary misy général eo misy pasteur eo misy inona fa mila hazavaina le izy fa sody hanahirana tsy natao hanonganan'olona tsy natao hanohanan'olona tsy natao hangalana seza fa kosa tonga de mouvement fotsiny le izy tolona fiarovana ny gasy amin'ny tany satria ny antony namana ando ny tany rery ny sisa za tsy teny ambany tany fa tsy voafehiko io tany io rery ny sisa no fananany malagasy de nefa ny malagasy sarotra aminy toy ny hasarotany fidirany rameva mivodiny fanjaitra ny fahazahoana tany eto Madagasikara efa tsy menao tany tsy zaranao tany le malagasy mbola avelanao hangalarany mpanambola sy ny vahiny ny azy efa nanany de ny atsika zany natao hilevenana fotsiny namanandro le tany fa tsy natao hivelomana sy hasambatra. Inona zany ny tena hoe vahaolana tena mafonja mihitsy andravana an'izay satria araka nambaranao teo ihany koa de miainga ary misefoko tany hatrany amin'ny faratampony tafiditra ao anatin'le mafia daholo zany hoe tsy tena mbola hita hoe sarotra be hoe zany ny anafoana an'le isa hoe inona ny tena hoe ny foezaka aloha mba hiverenan'ireo tany amin'ny malagasy de ny lavitra ezaka koa mba hoe mba tsy verina foana zay ny foezaka zao ny ataonay manao comme
hoe misy an'izao ny kary sy ny sisa eo. Misy moa ny tonontononezaka, misy lalàna tokony hovana miaraka am'le toe-tsaina. De jerena le rafitra ara-panjakana mpanodikodina mahatonga ny gasy resy eo amin'ny taniny. De jerena ny any amin'ny fananantany hoe maninona raha hamoraina, taratasy ray roa telo fotsiny de mahazo tany aho. Fa maninona hasarotina le izy Tena de sarotra atao de lafo, sarotra tokoa. le malagasy efa mahatra de atao sarotra sady lafo ny fikarakarana ny taratasy sy ny fahazahoana tany. De maninona raha mba anaovana fandaharana sahala miteletsika ty zany, mba antsonareo eto le DG ny domaine hanazava hoe inona ny taratasy tena ilaina. Aiza daholo ny tany mbola ny tanin'ny fanjakana, de aiza daholo ny tany efa n'olona azo avoaka ange zany amin'ny alalan'le cadastre sy ny sisa, alefasy ny drone. De jereo vao mi drone hoe ry sy ny sisa. De maninona raha zarana am'izay ny tany? Dadasika be nge tsika. De zay manaovan'olona hoe mahery loatra zany teneninao zao. Tsy mahery fa ny zavatra teneniko tsotra. Analizy io hoe itsika rery no kristianina mijaly ety ambonin'ny tany. Fa tsy za mbola sy tany paradisa tany Jerusalema vaovao, fa mety any angamba ny gasy vao mety manana tany. Fa izy eto tsy manana. Filevenana fotsiny na zay raha anaovan'ny Gabonais tsisy eto. De ahoana itenenako anao tanindrazanao eto anao tsy manana tany. Fanontaniana napetrako anao namana mpanao gazety fa tsy valiana le izy. Hoe maninona manafasana eto amin'ny tanindrazantsika ny razantsika. Fa tsy manana tany ipetrahany le velona. Fa ny maty hany manana. Ba de hafahafa ny zany razambe zany. Hafahafa zany razambenay zany. Satria fasana ngeza be zao ny levenan'ny razamben'ny raiko ery Ambohitrandrinanahary. Ngeza be. Fa le havanay sasany le velona tsy manana tany hanaovana trano ipetrahany. De eto sika de misy am'izay zany ny avy any andafy irahina hamely an'le mouvement tsy miamboady de misy moa ny avy eto irahina hamely de tsy eritreretin'le Efa misy ve zay am'izao fotoana zao? Efa misy. Manahoana ny endrikendrik'izay? Attaque le izy tonga de attaque personnelle fotsiny hoe Paolo zao de Ione Paolo olona sy manjary sy ny sisa. Tay zay zatra am'izay zao hoe voaroka avery zay vao miteny. De entina andemena fa zay efa vonona am'zany. Fa ny mahagaga fotsiny hoe heloko ave ny miaro ny malagasy amin'ny tany. Heloko ave raha miteny anao zarao ny tany. Zany mahagaga. De raha heloko le izy de vonona igadra zay zany raha heloko. Fa raha tsy heloko kosa maninona tsika tsy mifanampy. Fa isaorako anareo, isaorako misy radio télévision record ty fa tsy haiko moa ny fitenenana azy amin'ny Facebook. Manasa anay raha vao nahita hoe mitolona zay hiaro ny gasy amin'ny taniny. Fa natahorako sao de hanahirana anareo le izy fivahiniako eto. Fe maninona men'zay olona reo sehatra le zalahy hiaro ny tanindrazany sy ny tanin'ny taranany io. Fa de fa ino moa zany tsy haiko na Tsy mialonjafy ny record moa ao anatin'izay satria misaotra anareo zay misy ny rehetra de tena omena sehatra mihitsy am'izay hoe misaotra anao mizay ary misaotra anareo am'le fahasahina satria heverin'olona tabo mantsy ty sujet ty. Saripady hony. Nefa sujet tokony hiarahantsika mamaha ny olana. Sika samy malagasy io. Mba mieritreretanao hoe izy amy gasy io afaka mangady périmètre ray 1 mètre any Chine. Haka soa. Gadrany ianao mandra-pahafaty. Fa maninona ny ianao avela viraviraina eto. Any Inde, Pakistan, misy gasy voany ray hoe mba manana tany any? Tsisy. Le izy mila hazavaina satria za zao de manana namana karana, manana namana sinoa. Satria namana falifaly namana sahala am'izao fiteny zala. Fa zay tsy midika hoe hamidiko amin'ny sinoa ny tanindraha zao. Na hinamana am'zareo hoe raha ny fahatongava reto hangalatra tany de aho hinamana aminy. Non. Mbola azo atao tsara hoe zany mamerina an'ireo tanindreo na de atao koatra hoe azo atao. ohatra efa misy teratany vahiny zany efa mipetraka nazo an'le tany teo nandritra ny 5 taona nefa vao marina hoe anagasy io azo atao tsara hoe zany mamerina ny tany io malagasy sa manao ny lalam-panorenana sy ny lalàna fa tsy mahazo mividy tany eto ny vahiny. Tsy azo amidy amin'ny vahiny ny tany malagasy. Lalàna velona miteny an'izany de maninona nefa azo. Raha ohatra ka bay amfiteotika le izy, igny moa ny tena ratsy indrindra. Taloha izy io tonga de 20 taona zany ho fainy fanjakana le tany. Zany ange zavatra fanabotriana firenena. Efa sady mitovy amin'ny varotra ihany koa nefa zany 20 Fa varotra ange zany fa le terme fotsiny hoe bay, mody atao bay fa sy vanty. Zany zavatra zany mila lalàna tokony anaovana refonte tonga de misy lalàna tokony fafana.
mbola ao le expropriation pour cause d'utilité publique io ndray ny fangalarany olombo fidy ny tany hoe ilain'ny fanjakana ty hanaovana lalana sy ny sisa na hanaovana sekoly na hanaovana inona io zany misy condition koa hoe indemnisena le olona mba hitovy amin'ny vidin'ny taniny nomena azy fa izy mitondra ny fandimby tena anao zany ranomasy foana ngegnany kanefa raha misy ihany koa ireo fitarainana zay voarainay mariny hoe tsisy fanerana akory tsisy le izy fa tonga de alaina fotsiny ny tany halatra zany sy ny vahiny tsony mangalatra am'izay fa ny mpitondra ndrolombo fidy samy manao nge zany zay manana fahefana ny sasany manana fahefana rabola de ny sasany manana ara-panjakana de samy mandrava ny tany le gasy kely de izay no ijoroana iantsoana tsika rehetra tsy handrahona ny vanan'olona izy teo fa hovana sady moa le izy naninona tam'izao sy nanao zahay tam'izany fa le olona nanaovana iny zany nge tsy miteny hoe fanavaozany inareo nge miteny hoe anao fanavaozany de ndao havozy de atahorana leo ndray le fanavaozany misy mpanao gazetinareo ndray avy any andafy any misy mpanao gazetinareo eto mamely anay hanao fanavaozana amy tany de inona ihany zany sa inareo ny manao azy zay vao fanavaozana le izy de zay le misy question mbola hovaliako marobe mantseo fa miankina am'izay apetrakinao namanandro satria le tsy miambodidy aloha nataonao voalohany ny fiarovana ny gasy amy taniny sy ny sisa ny sisa de inona ny antony nanaovanay azy io ny sisa heritage io ny sisa ny zavatra azo mbola haha malagasy ny malagasy ny fiteny ny fomba ny tany fa akoatran'izay de efa samy colère tsika de efa samy manao raha zaho moa zao de efa tsy manao cravaty koa zao satria fa io cravaty io nentina hagnorohoroana atsika de efa système zelensky koa za io de efa kapakapa io zao kapa malagasy misy sasany moa zao menatra manao an'io za tsy menatra bataille io ny zany de araka nyteneniko teo kapakapa mba ampisehoako hoe ilaina ny maha malagasy ny malagasy fa tsy hanenjika fivoarana avy any ivelany tsy ho tratra de mila ovana salamo zany toetsana nareo ve mba nahita olona niady tany tany Japon tsisy fina ny antony nareo hoe naheno vahiny hoe misy vahiny mpanambola de mandrava ny tany japonais eo fa maty any ino gadra mandrapahafaty fa maninona eto amitsika ny mbola azo anaovana an'izany fa de inona loatra retsika de maninona am'izay le olona mijoro fiaran'le gasy amy taniny no atakena avy any andafy atakena avy eto sy ny sisa andefasana an'izao forongon-javatra zao de misy olona mieritreritra hoe satria nanomboka taminanaovanareo n'ity Facebook ty hoe namanandro manahirana moramora ny manimba olona fa ny manamboatra olona sarotra de zay zany mila ilantsika hoe mba vahoaka malagasy miantso ataoko mba hadihadio le olona hoe olon-drasy ve le olona ty sa olona tsara namana olona tsara fa ny atsika zay aratsiny amy Facebook eo de efa manana dotsika hoe olon-dratsy ve zay tsy ho gadra misy zavatra tiako hialaina tao amy sainy sasany mantsy hoe forongony nanaovako publication zio de hovany sasany nareo angeka niaraka teo jerenareo fotsiny zay nataony ty mpitondra teo aloha izy aminareo zany mahasaha mandrara ny mpitondra amizao izy mandeha any Russie iza teneny de rehefa tsy mahasaha mandrara nareo tsy miteny io zany de forongony angery zany nareo zany namany satria hitarika problème amitsika raha tsy mazava ny lalaraka leha hoe BRICS ou Nations Unies ou je sais pas zay koa mba mahay géopolitique fa io position tsika io zany tsy atany tsy aparafara eo hanahirana atsika any andro ay fa izy ny mahasamy teny misy namako ao Kenya ao Ethiopie satria za membre ny expert en droit humanitaire amin'ny Union africaine sy membre ny URT ny SADC miteny hoe mbola mivoaka ny volamenanareo monsieur Paulo vao tamy 5 volana Desambra teo oui mbola mivoaka ny volamenanareo monsieur Paulo collègue izy fitenenany azy de izy zany no miteny satria tamy fitondrana teo aloha de tena mivoaka koa ny volamena firy ny tratra 60 zao kilo zao ny sasany aza volamena anatina coffre mivadika bolongamby tena nisy tantara tena nisy ny tanorany amin'ny zavatra eo de am'izao nefa mbola mitohy le tantara de nakaiza daholo am'izay ianareo influenceur lehibe vava boaka any andafy sy ny teto hoe tsy ekena famoahana volamena mivoaka le izy de maninona raha miteny sa izy navoaka n'le mpitondra teo aloha zany no heliko fa raha ny mpitondra am'izao zany mamoaka na ny olona tsy voatery le mpitondra koa fa le mafia anatin'le mpitondra am'izao no mbola afaka mamoaka de Jesosy zany mamoaka ny volamena eo fa le raha itery de voly de mila mieritreritra atsika
zay mantsy mahatonga anay hoe fidina ny zavatra ho tenenina namanandro les positions zany zahay miady amin'ny zavatra tsy mety de manona ny mety fa ny sasany extrême be izy de zao kay le zavatra nanaovanao na extrême anao miverina de tsy miteny anao sarotra nefa ny hamerenana an'le position misy namana roa mpanao gazety tratran'izany tena midiaboliser olona de ny zavatra ny diabolisevanao le olona teo aloha ataon'le olona am'izao ohatra de tsy afaka mamoaka teny tsony ianao de izay ny tiavako ny influenceur sasany manohy amin'ny zavatra tsy mety fa tsy mijanona fa ny an'ny sasany ma influenceur hoe rehefa tafalany mpitondra teo aloha de tapitra ma-influenceur azy de ao mialokaloka ambadika an'le zavatra ao de inona ny ataondry zalahy am'izao tsy le hampandehan'izao fanavaozana zao ny atao fa fanenjehan'olona de vao maika zéro anony teo aloha ianao satria tsy mamaha olana ianao zany fa mampiditra olana ka le olona tsy iverinao fa lasa de nefa mbola iny nenjehinao fa tsy le solution ny tabatabanao no tateraho na za miteny io zany de aza miteny mafy aza mametraka ny positionnao za maka position hatram'izay za tsy natoko neutre foana ianao hatram'izay hatram'izao ve zay oui hatram'izao satria inona ny antony ny mpanohitra hatram'izay raha tamin'ny fitondrana ny fandimby io de mivavaka amy devoly mba ho coincé ny mitondra kehitriny ohatra mba hanamoramora ny fanonganana azy tsy fitiavana tanindrazana tsy fitiavana vahoaka zany namana andro fa famonoana vahoaka de za tsy isan'izany fa tohizako ny asako ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy ho an'ny mpitondra tsy mangalatra aho tsy manondrana volamena sy bois de rose mba hijanona eto tanindrazana ny harena ny malagasy sy ny taranako miasa aho amy mampiasam-bahoaka ahy mba tsy inainaina mba tsy alahelo ny vahoaka malagasy zay manarama zay foana ny nataoko hatram'izay tsy tiany sasan'izay fa ny tiavany ianao zany rehefa tseto de tsy maintsy hanohitra za tsy hiditra am'izany de za tsy resinareo fa eto foana satria constant fa kosavera hoe misy ny fiatsonana hoe iara-iasa amina ety amin'ny ministera na misy sehatra omenanao de inona moa ny antony anarana marobe tsy mahay aza namanandro manaiky miasa ao vao maika za docteur en droit public et science politique administrateur civil publiciste de zany tsy hanao ny adidiko amy tokony ataoko misy zéro fa de manaiky ary toerana tsy tokony hataony nataony de tsy azo avela zay nataona hoe sens du devoir ange tsy azo avela ny firenena raha avanao zany tratran'zalahy am'izao hoe ifa mitady toerana sy ny sisa ahoana moa na hafahako hiaro any vahoaka eo raha tsy manana fahefana tsisy fitaovana azoko iarovana n'olona amy tany inge raha tsy manana fahefana fa hatreto zany ny fahefany ny etsika tsy miamboadidy manao ahoana ohatrany hoe ny tika tongavana zany hoe ny fomba mijano eo amy fanaraha-maso fanairana fotsiny ve sa hoe manara-maso hatrany amy fitsarana sa manao ahoana sy manao quatrième pouvoir ny quatrième pouvoir de resaka com io resaka information zay avoakanay nge sahirany araka ny ohatra ny teneniko teo zany au lieu de 19 ny zavatra de modena atao 18 satria fa saika namoaka didy zany reo hampandresan'le olona mahery noho ny zavatra rehetra ny com mahery noho ny zavatra rehetra ny fampianarana satria zay mampianatra ampianarinay ny vahoaka nge zao ny tokony atao zao ny tokony atao ary ny tokony andehanana sy ny sisa de zahay koa miantso tsy ny mpitsara rehetra no ratsy fa misy mpitsara manaiky kolikolindreo mpanambola sy ny amy topo sy ny domaine rehetra nge ny ratsy fa misy am'zareo manaiky kolikoly mandray vola amy mpanambola vahiny sy ny mpanambola gasy fa mampaninina atsika nomba mijoro amy marina de manaraka lalàna de miaro ny gasy am'le tany mampaninina zany io iaho za tsy hiady hoe ampinany pizza ny gasy na ampinany hena matavy sanandro fa mba raha fa tranquille milamina izy ambonin'ny tany io de manana tany de nizy mbola velona de zay efa zava-dehibe satria ny tany mampihavana ny malagasy ny tany mahiray ny malagasy io zao misy gazety saiko zirazira-ndraha zao fa efa nitonony agnarako mantsy de hotononika saiko journaline amin'ny FB eo de miteny hony za hony tarikadipoka eto zay lefa melezana teneniko anao de izaho anefa ny mieux placé hampihavana ny malagasy satria ialako tsiny fa izany teny hoe
andriamana ny taniny raiko zay ny tsy tiany zany. Zay nahatonga an'izay hoe mpanao adi-poko hony satria ny raiko mitantara tamiko de mitantara koa le fasana hitako ery Ambohidrandrenanahary milevinao ny raibeko ny renibeko milevinao Ambohibe. Ao ny filevenany Andriandranando koa sady Andriandranando ny renibeko no andriamana ny tany ny raibeko no bara avy ariny Betroka taranak'ireo ray manana mahizy azy ny reniko de igny zany tsy tiany sasany io fa lasa adi-poko tsy adi-poko zany fa za fiera ary za no mieux placé tena mitodika amy caméra zao izaho no mieux placé hampihavana ny malagasy satria za côtier sady merina taloha moa ahodikodinareo le resaka. Fa raha mety andevo angamba aho de zay vao to io andevo le zalahy io zay zany azoko tenenina fa raha za zany tsy haiko inona moa le andriamana ny tany tsy haiko fa olombelona aloha fahafantarako azy satria efa anatin'ny republika asika zao res publika fa ohatrany ambony tendrombohitra igny any levegnany le ry zany de zay koa milevina miaraka amin'igny de tsy haiko ny dikan'izay fa raha zay ny maharangitra anareo de zay zako za tsy hoinina tsony za tsy dégradé zany fa zay fa nareo ny tsy fantako de mody ampidirina hoe io fa hitarika adi-poko i Paolo sy ny sisa tena anatin'le zira ino moa le zira igny tsy haiko journal manino saingy tsy fantako tsony en ligne ao izy io de mandefa koa moa le kantonina ny anarako de tonony koa satria mamaly zany tsika io mamaly an'le raha fa misy pakipakitolony zavatra zay koa agny andafy agny manoratra momba anahy koa hoe mpampiadi-panao adi-poko sy ny sisa de diso zany izaho no mampihavana malagasy satria miaro ny gasy amy tany zay ny valiny ry vahoaka malagasy izaho no tokony hantonina satria sisy mpitondra ny mena fahefana teo nasahiny ny zavatra ataoko zao hoe averenao amy gasy ny tany aroviny gasy amy tany zany ny antsona hoe fampihavanana satria ny tany maha malagasy itsika tsisy misy fieritreretana hoe emotra ve zany rehetrarehetra zany tsy misy hoe resaka tahotra ihany koa anatin'izay am'sisy tahotra satria fa hitako ny tany ilevenako za zany manana chance fa telo no fasana azoko levenana any Andrindapo Betroka ery Ambohidrandrenanahary ao Ambohibe inona natahorako ny samofaty angesy aleo maty anao mamela tantara eto fa zay nge ny olana namanandy horohoroana zay olona bonne foi manana fo madio hitanareo olona apetapetafana amy Facebook eko olona madio fonga fa tsy ho rasy daholo ny olona le fa raha fenao zany everiny sasany fa manotra everiny tsy mitovy amy raha zavatra eritreretiny efa te hanafaka ny malagasy anaty fanandevozana ara-tsaina sy ara-tany de contreny anao satria izy mbola tsy nanao an'izay zavatra zay sambatsika zao no manao mijoro efa natao izy hatrinela fa tena mifolo taona zay fa zao izy vao tena mpahafantarina an'izao tontolo zao misy vazaha ry zareo zaho izy mandalo fotsiny eto fa nahitany reportagenao tamin'ny télé ndresaka tamiko tena mety arovy marina fa zany ny antsona hoe souveraineté fa zaza mahatsapa hoe ilaina ny tolona ataotsika io de ahoana ny samby gasy indray no fahefanao compte faky de irahana inona de fantatro am'izay hay tena fa misy mercenaire hay tena réseau marina ny mpangalatra tany matoa tsy resin'izay mpitondra le mpitondra teo koa ny lasy mitovy amy sasany aby koa satria tsy naharesy mafia tsy maharesy réseau mpangalatra tany voa daholo ry zareo reo de hafa baraka fa raha zany président teto antony tena mahatonga zay tsy resy mihitsy ireo mafia reo zay tsy fantatra satria sao de fa manana anjara tany koa le mpitondra ny fandimba angambony de meny mafia ry ny anjaranareo de ry ny anjaranareo zay nde tsy fantatra any fa mampaninona ke raha ohatra ka za zany président miteny hoe atsaharo ny fandravana ny tany malagasy sarotra ve miteny zany fa maninona tsy natao enao ny président zay président fandimba manana lance roquette basinina miambina azy de maninona ry zareo tsy mahasahy fa za tsy manana base tsy misy garde du corps no mahasahy miteny an'izany fahafantarako hoe ho ay zareo taranako reo ho ay zany taranaka malagasy raha izao itsika zao amy fotoana petrahana zao mitaraina gauche mitaraina droite mitaraina varatra mitaraina atsimo noho ny fandravana tany de tsisy solution de samy jerena nefa misy fitondram-panjakana manana fahefana eto hanasazy hanagadra ny mpangalatra na pourquoi pas mandroaka fa zany ka nidirany laisany eto hangalatra ny tany gasy fa mody laisany amy laisany mampaninona ny manao an'izany zany hoe de somia kelinke zany mamoaka décret hoe manomboka am'izao zay mandrava ny tany gasy zay manao an'izao de gadrany sy afaha mandra-pahafatiny de tsisy manao tsony fa maninona vela mbola tsy nisy nefa zay mbola tsisy masahy de zay mahagaga hoe iza loatra no ambadiky nireo mafiasy re zao mpangalatra tany reo za mety miahay hoe sao de jesosy any ny ambadika ao matoa tahorany zalahy izy io na i Mahome na i Allah fa tena mampiteny moana angila izy
mampiteny moana hoe enao zany eto tanin-drazanao eto de ravain'olona fotsiny taninao fipetrahanao 1 taona de misy mandrava hoe azo foany de tia ny taratasy de miala teto nareo miaraka ny bulldozer miaraka ny basy miaraka non zany tsy tokony atao tsony fa lasa torapo mantsy le izy io satria mamiko loatra le tany de lasa torapo le izy satria alaheloko le izy tanao reo zao tsaimboka io alahelo mivoaka avy anaty ato fa tsy tokony ataoko satria za tsy manana fahefana za tsy afaka anao sonia hoe zao no tokony atao zao no tokony atao zao no tokony anaovana azy nefa zay manana solution hanavotana an'io tany hamerenana ny tany amin'ny malagasy fa tsisy mihaino za mihiny fa zala fanavozana reto mety haino ihany hatreto nanao ahoana mety hoe fitondranana zay nanivon'ny tompona ndraiky sa fitondram-panjakana hoe ty le tena vaolany ty atolotra anareo ty zay ho afa indisy ray misy ministre général izy fa tsy tononiky ny anarany mifampiantso izy zany hitan'igny zavatra igny izy de niantso hoe raha teo za raha sy tatia tamatavy de niaraka taminareo teo zany hoa tena zava-dehibe fa tsy ho adiny malagasy mandraka zay ny mpitondra mahasahy miaro azy amin'ny taniny mahasahy mamerina ny taniny aminy fa de na sisy fifidianana io de ho mandrak'izay nareo zay mpitondra mahasahy an'izany zay io zao de angatako audience amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta satria izy no lehibe ny administration mba hanao rappel à l'ordre rany amin'ny fitsarana hanao rappel à l'ordre rany amin'ny domaine sy ny topo sy ny sisa zay mahakasika ny mpanao sonia mahakasika ny tany or zalahy efa trop loatra ty zay ny tokony atao mahalehibe ny raha za mihiny fa mety handray izy raha fa tsy mandray izy fandalovanao koa ny fahefana zay sy te handray anay zany zay sy te haino anay de hitovy amireo taloha reo ihany nareo fa tsy hoaiza sisy maharitra mandrak'izay zany fa manao ahoana ny mety hoe fandraisan'ny etsika tsy miamboadidin'ireo atota taratasy rehetra zay mety hoe mila anareo manao ahoana zany hoe atota taratasy eo ampelantanana zao fotoan'izao zao ny olana namana andy zay tsy mpitsara zay sy piasan'ny domaine zay sy piasan'ny topo zay indrindra mantsy le fanontaniako to hoe hatraiza zany mety hoe fahefana nananareo le fahefana hoa de le 4e pouvoir mass media mijanona eo amin'ny hoe ah tsy mijanona eo manara-maso be an'le zaliny arahanay le dossier arahanay ny didim-pitsarana de zay ny tenenany any olona hoe antsovy zay de avoa ny dossier sy ny sisa de manao publication tsika de alefatsika amin'ny hainao manjery sy ny sisa hijerena azy de arahina ny didy avoakan'le mpitsara ao hoe na ny didy avoakany eo fa raha fa mamoaka didy izy de avoakanay koa ry mpitsara ty ny namoaka le didy ty elefany tany ty taratasy mahatany ny olona ty azy firy taona sy manomboka eo de samy hatahotra fa hatram'izay ne samy modigisa samy mijery fotsiny sarotsaromana foana ary matetika na didim-pitsarana na atahorina il paraît ne zay zao fa tadiavana dossier hony tina ny tadiavana dossier samy aron gasy amin'ny tany fa tsy za hoe zany varitra rongono ny tokony hitadiavanao dossier mahakasika rongono na nanondrana volamena ao na nanondrana bois de rose fiaron gasy amin'ny tany ve de hamoronanao dossier ao zany de dossier inona efa naheno zay hoe tandremanareo sy ny sisa de hitandrina amin'inona ao zany zanga nangalatry zanga namon'olona zanga nanondrana sokatra na nanondrana tsy fantako biby tsy manam-paharoa eto Madagasikara ka ondrana ny ivelany sa nanodikodina volam-panjakana sa nanodikodina zaza tsy ampy taona sa tsy fantako fa zay le izy na ianao nge valalany na metrahako question hoe inona loatra ny atahorana le mafiahy de izany miaro le mafiahy de avy ay zareo mafiahy de inona ny mahatonga ny olona anankiray mahasahy mandrodana trano sisy didim-pitsarana eto Madagasikara mba manandrama anao manao an'izany ny Japon na ny Chine na ny fa gadra anao fa maninona tsy gadra ny olona mpanao an'izany eto maninona mbola tsy mivoaka ny didim-pitsarana ohatra tany Kadivorobe fa arodana ny tranon'olona de ona zany hamerenana an'igny raha diso anao raha tsy anao nandrodana azy igny zany le tany raha fa io ny preuve io ny proof de ahoana ny position ny mpitsara am'zany ny fitsarana hoe hampamerenina hatsangana ve io tranon'olona io tsy avela fotsiny comme ça sa misy endamin'ny te saiko amandy ve sa ino endamin'izena ve le olona say zavatra sahala am'zany ny tokony ho jerentsika fa de tsaiko na zay mandanga fa de mitaraina an'iny olona mitaraina maro mihitsy zay ary hita tao anatin'ny fampahalalam-baovao moa raha hoandreo koa Madagasikara manokana de tena isan-kerinandro tsy maintsy misy an'izay resaka mahakasika ny tema vaovaonareo ary ny tena loza namanando za sy mpaminany mitovy amin'ny sasany ho iaho fa raha mitohy io afaka 5 taona hifamono ito gaso satria fa tsy ho zakan'ny sasany fa hoaiza zay de ny sasany moa misy fanontena nge aleo naovanay viverinay nay fa zay fa tsisy tany tsony de aleonay vonoanay de maty zay rehefa avy eo de mba manana 2 mètres zay le venana de za miteny tsy mety zany
satria tsika tsy manao herisetra zay mantsy le mouvement sao de misy alokaloka aminay eo de hicible tanin'olona de handrava satria manana an'le mouvement tsika manana le hetsika tsy miambodidy tsy zany le atao fa samy mijanona am'izay ananany de samy arovo zay tokony harovana de averina amin'ny tompony zay niravana de mbola misy aitsika mbola zanatany satria misy tanina colon hono eraky ny Madagasikara aty de mbola colon ihany ny tompony gasy tokony verina amin'ny fanjakana rehefa tsy teo tsony mpanjanaka averina de anjaran'ny fanjakana no manome le olona efa nanazary teo de anjaran'ny fanjakana misitona ny azy de avaran'ny fanjakana ndray mandeha mivaritra n'le tany na mizara zao mivahoaka zay no tokony atao fa tsika de mbola misy tanina colon hono eto mangarahara ve ny atsika tsy miamboadidy sa mety misy ambadika mangarahara izy io ary zany mahatonga ny olona marobe misitsika miditra ao nge satria zay zany tsisy hiérarchie politika be tsisy amadimadiky politika io ndray Paolo fa hitady toerana ndray izy de miteny foana zany ke docteur en droit administrateur civil na zany ke tsy miasa tsy mandeha bureau nge mandray vola foana na mananto fa le vahoaka malagasy mijaly ny manahirana sy ny hoaviny taranako tsy maintsy foravain'olona ny tany kely mba nanako zany raha fa za maty raha ny zanako ny sisa eo izany ny joroany eto hoe ahoana misy drafitra lalàna mazava tsara mba hiprotéger na hiarovana ny gasy amin'ny taniny raha resaka poste na tsy miasa fa mampianatra ny zanaka malagasy amin'ny madokotera afaka hinanako baba vary sosoa sy sira zany sanana sy lako an'izany fa kosa zay le sens du devoir mpiasa mpanjakana ko raha misy toerana manandrify amin'ny fahaizako ataoko le izy ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy ho an'antoko na ho an'olona sy ny sisa de misy sasany moa miteny hoe io fa mitady toerana enao aza nareo teny amin'ny 13 mai nitady toerana teny nareo fa tsy niteneninay fa ahoana moa zahay zany nitady toerana tany an-dakilasy nianatra no pepoinareo zany zay hoe mitady toerana ka matoa nianatra de mitady toerana sa misy nianatra de hanao gardien hanao androlotra kalesa zay ny nianarana tsy grave be raha zay docteur reo zany misitona sarety nareo ny tokony menamenatra zareo satria nareo tena amin'ny 13 mai teny naka le toerana mitady plasy teny nareo nandravany plasy tadidy zay namanando placen'olona toeran'olona niravainareo teny hoe tolona ho ny tolona an'iny fa ny anay le fahaizanay sy diplôma no hitadiavanay le toerana mahay zay zany fa tsy mandravany an'olona fa miandry fitendrena de rehefa esorinao de fa fantanay dikan'izay misy ny abrogation misy ny nomination misy ny affectation tsy mampihotsina de kakany zany namana hamelezana anay daholo io ary fa tsy ao amin'ny benjerse ao de misy mandihy manao bala ny zavatra efa hetsika elabe mbola sy benjerse 2013 2013 ny nanaovany eny hetsika de misy asany manao baly nefa misy olona mitomany agny nahatsiaro ny asa nataonay tam'izay mbola tamy benjerse betsaka afaka verifiena io sy ny sisa hoe de maninona manao zany de sisy tsony ve ny ampianatra anay rehefa tonga ny cyclone sy ny sisa sisy tsony ve ny olona tsy matory andro manala na anaty rano be hatra amy tenda tonga mamonjy anay amin'ny andro ala sy ny sisa koa zay ny tiny sasany zay tanao zany niantona ny sorana anay tao zany hamalifaly le olona vitsivitsy le mpanao publication hoe io ary fa niongotra tao izy mahety niongotra mbola mikarama foana mandray isam-bolana foana ke fa le malagasy mitady ny asako ny asanay no mampalahelo le boaty manque docteur sisy docteur satria tena naka spécialité mahakasika ny GRC io ny tenako zay no mampalahelo le expertise zany misy banga ao de mahafaly anareo zany io le zalahy mpanao compte fake io ny mahazo ny olona ho tamatavy tsia ary zany mbola anaovako vidéo manokana fe miencourager ny BNGRC satria sarotra io asa de misy olona lay panahy anaovana critique le BNGRC fa tsy matory andro manalina o am'izay malemy de tsy miasa de rehefa tsy voavahy ny olona nio tamatavy sy ny nandalovan'ny cyclone de marefo le fitondrana ny refondation avy eo zany nefa le olona manao le fanapepona sy le fanaratsiana sy fanenjena le BNGRC ry zareo samy anatin'le mpitondra ny refondation satria misy tsy mitovy hevitra reo misy te haka toerana ao mbola tsy tiany loatra le toerany amin'ny sisisiny na misy olona tiany zareo hapetraka hatao folohan'le tetezamitana tsy haiko na folohan'le fanaovozana any de ireo no mampirisika handemenan'le BNGRC eto tonga de atsipiko le izy satria marobe ny olona mijery an'ity sady misy amin'ny hainy radio no mijery misy amin'ny Facebook aterinareo vahoaka any amin'ny BNGRC ny fanampiana centralisena makany
de am'izay izy no mahay satria izy no rafitra anankiray ekeny lalàna eto Madagasikara misahana an'izany loza sy ny tandinin-doza zany efa hainy zareo no mizara an'izany zavatra zany. Ny olana mantsy de sahala mitany amin'ny sud-est tamin'ny andron'ny Batsiray. Misy olona mitondra menaka ray baoritra hozaraina amin'ny olona rivo. De mitondra vary ray gony hozaraina amin'ny olona rivo. Zay no nahatonga le menaka ray madikô. Ray madikô am'izay le izy ny vary no ray madikô de ray kapisily ny menaka. Zay tena nisy le izy misy satria le olona mokamoka le olona misozestime ny rafitra apetraky ny fanjakana fe tsy maintsy mandalo eo ny antony nge efa marobe ny fanampianao amin'ny BNGRC ka raha ianao zany manana baoritra ray misy menaka 20 anatin'io de raha hozarana amin'olo arivo efa misy baoritra 7 amin'ny BNGRC de lasa zato le izy de mba menaka zato zaraina amin'olona arivo mba au moins mba mahazo atsatsa-tavoangy kosa fa tsy ray kapisily. Sahala am'izay ny vary ray goninao hoe de araka olona arivo raha mitondra vary ray gony ianao de ampifamenoana amin'ny vary 7 gony amin'ny BNGRC de mba samy mahazo amin'ny kilao fa tsy amin'ny madikô. Fa misy zany araka ny teneniko taminao tamin'ny voalohany tary le mpanohitra zany sy ny olona te handrodana fanjakana de mahafaly azy io fa tsy voavaha ny olana. Hitako moa tamin'ny Facebook teo tsaiko namarina hoe misy olona matory any amin'ny WC sisa tsy marina kosa zany. Misy ny antsoina hoe site d'hébergement manao préparation ny BNGRC mivonona izy mbola tsy cyclone de efa jerena hoe aiza ny site d'hébergement afindra aiza le olona amin'ny alalan'le plan. Misy plan io zany plan d'évacuation ny anarany raha vao miravatra eto ny cyclone de ampandehanana avy ety ny olona de mipetraka amin'ny PPRI mipetraka amin'ny trano tokony olona ry maison dure na metrahana azy sisa fa tsy possible olona mipetraka amin'ny WC zany fa tsy tokony fanaony zany fa le mena zany le rafitra mbola afaka manampy atokisany bailleur io atokisany Nations Unies le BNGRC satria io no manao ny coordination de io zany le mena sasany de rehefa misy zavatra miklosy na mitsefitra tamatavy de moramora zany hoe io ary ny fanovozana fa tsy nahavoaninina sy ny sisa za kosa aloha zay ny ialako am'le resaka hoe politika teneninao ny ahasoan'ny vahoaka ny jereko matoa za miaro am'le BNGRC na za efa nasorona tao fa raha lohana malagasy le sasany lomorona regny zay hoe raha nesorona avelako azon-javatra am'izay hoe efa tsy aho de nohony za tsy aho non miasy zany tena tsy matorandra manalina ampiasan'ny BNGRC io hatram'izao manao an'le réponse manao an'le riposte mba tsy jalian'ny olo lelabe fa misy zavatra vitan'le moyen BNGRC de misy zavatra tokony ataon'ny fitondram-panjakana. Zay zany ny angatahako de zao misy lalàna tokony kitihina mahakasika an'io fiarovana ny olona am'resaka ty gestion des risques et catastrophes ty. Ny fanjakana anatin'le texte tsy manarina ny tranon'olona particulier rodina fa manarina ny azy tena diso be le ny sekoliny ihany ny lycény ihany ny CG ny hôpitaliny ihany no areniny fa le olona rodina trano zany tsy ana texte le izy ina manamby de le olona rodina trano sisy budget makasika an'izany sisy zavatra ny soratana makasika an'izany eo le tena loza de tsika gazy zany tsy zatra manao le culture na assurance fa tokony manao assurance sika sahala amin'ny Japon zao vao misy horohorontany tonga de afaka pisy de efa mitsangana indray le tranon'olona le assureur zany mampitsangana trano le fanjakana mampitsangana trano zany tokony atao réponse any amin'ny tamatavy io hoe aleo rangazy vola be zay ananany fanjakana de déployer voany hividanana tôly hividanana bâtiment de mba samy manao trano ampitovizona dira vetivety zany tokoa ny angatahany amin'ny Nations Unies zany système des Nations Unies amin'ny alalan'ny PAM amin'ny alalan'ny UNICEF amin'ny alalan'ny inona hoe mba averina atao dira tafitôly trano tôly kely sy hazo sy ny sisa mba hipetrahan'le olona fa tsy anatin'le texte zany fa raha fa ianao zao nivoany ianao de fa ianao mikarokazo sy ny sisa vola 200 000 ariary kosa aloha tsy aharina anao fa de zay misy ampelantanana raha fa le misy miteny hoe tsy miasa ny BNGRC tsy miasa ny fanavaozana ny Thomas non miasa kosa ry zareo na za zany tsy naman'ireo hitako le asa hitany le zavatra mivaingana nisy zavatra nataony zareo nanao préparation manao réponse sy ny sisa fa tsy tonga de hitrikitrihina fotsiny hoe avelo amin'io fa raha fa tsy voavaha ny olona tamatavy de malemy reo de hanangatra ny olona de non aza manao an'izany fa le ahasoan'ny vahoaka maro anisany jerena reo olona mijaly reo mijerena reo olona traboina reo erahantsika mijery de mba samy manome zay tokony azony mena tsika alefa amin'ny BNGRC de BNGRC
mizara azy ny tambatamba. Somary verenako kely ny antsika tsy miamboadidy teo mialohan'ny tena ivadiantsika amina aloha hevitra hafa mihitsy ihany koa hanao ahoana zany zao ny toyan'ny hetsika Ny hetsika fa tonga de Am'zao efa mandeha. Efa mandeha ankizy io fa miroborobo. De ny olona za misisika hiditra am'zay de fa mila mitandrina. ho mafimafy kokoa ve sa hoe hijanona amin'io ihany sa hanao ahoana Ho zany mafy io. Ho interpellena am'zay nge ny mpangalatra tany ary ho tononona am'zay ny anarany. Zay mantsy le izy io. De fitsaram-bahoaka le izy fa fitsaram-bahoaka tsisy eritreritra fa Facebook eo sahala amin'ny tsaranareo ny mpangalatra volamena taloha sy ny mpanondrana bois de rose de ataon'izay hoe ireto ange le tena mpangalatra tany io. Ireto ange ny vazaha, ny vahiny sy ny gasy. Zao mantsy le izy asian'zay laha fetsena. Rehefa tsy mahazo mividy tany ny vahiny de mody manambady gasy izy. De mody soratany am'le gasy iny de avy teo ariany le izy de tonga am'zay le vahiny tena vadiny. Zavatra salama zany raha vao maimbo vahiny de tsy mena. Fa ty tolona ty zany tena manerana ny nosy io ary zay tsy andefitra. Fa zay tsy ampiasa herisetra. Zay zany de efa anatin'ny règlement intérieur anay io zany fitsipoka anaty hoe tsy mampiasa herisetra, tsy mampiasa vavabe amin'olona, tsy maniratsira olona. Fa maka preuve tsika de doratsika amin'ny réseaux sociaux satria ony matanjaka sy hainao manjery sahala amin'ny ataontsika amin'ny record zao. Zay za mety misy fotoana hangataka rehefa tena misy cas tena flagrant le izy de hangataka hivahiny aminareo zay na tsy voatery zany ho eto hanazava hoe reto ane ny fomba misy ny faux usage de faux le taratasy fosika regny de atoro amin'ny caméra reto ny fanaovana azy izy nanao sonia chef tany tary maire tary sy ny sisa chef district tary nanao nity aleo ngamba sazina kely mbola sisy voasazy anke fa raha misy voasazy io de manomboka mihena hatrany amin'ny fitsarana raha misy mpitsara moa tratra nanome didy nanome vahiny sy ny be vola tanin'olona mba midoboka kely izy de fantany tsara zany hoe mahararika migadra ty sy ny sisa ny ao amin'ny domaine ny amin'ny topo de zay ny antsoina hoe refondation de mba misy fihenany io fa tsy amelana tsony. Satria matoa misy ny mpanohitra anay de misy zany mpiary mpangalatra tany. Nefa zahay tsy mpanohitra olona, zahay tsy hanongany olona, zahay tsy hanao politika, zahay tsy hamerina nizaniza na hanala nizaniza fa maninona zay no lasa tao fahavalo tonga de tenenina olon-dratsy de miaro ny gasy amin'ny tany indray ve de olon-dratsy. Fanontaniana grave be nke zany raha tsy voavaly nizaniza fa de anjaran'ny sasany mamaly azy. Mandeha de mandeha fotoanantsika raha nieritreritra ny tenako hoe mbola hiresaka loha hevitra maro tsika efa minitra vitsy sa tsy sisa ny fotoanantsika araka ny nambarana namana teknisianina tsy tsy misy afa-tsy ny hoe fangatahana matetika moa zany ty afatry ty fotoana foana rehefa mandalo eto amin'ny aloha-resana taka izao na misy fandarana ivanianana tena hoe fotoana ohatran'izao no tena hitondrana afatra mafonja na ho an'ny vahoaka zany na ho an'ny fitondram-panjakana na ho an'ireo tompon'andraikitra zay andefana manana minitra vitsy atako hoe 10 minitra eo angamba ny farafahabetsany Paololo hitondrana an'izay fa tena nandeha ny fotoana resantsika amin'ny manaraka indray zay tsy voaresaka androany. Misaotra anao namanana mialatsiny fa tsy navelako ametraka fanontaniana anao fa zany nitabataba teo satria mamiko loatra ny mahakasika an'le tany de sisy frein aho teo fa mandeha foana ny hafatra de tsotra na ny mpitondra na ny mpanohitra na ny toherina na tsy miteny de samy malagasy daholo tsika ndao mba harovana ny malagasy amin'ny tany satria io ny fanantenana farany ho an'ny vahoaka malagasy zay mahantra de tena mahantra hoe na de mahantra zay na de ho faty baleo rangamba sambatra eto ambonin'ny tany Madagasikara ty sahala amin'ny ao amin'ny hira-pirenena sambatra tokoa izahay mba samy hanana ny anjara taniny. Zay fa manana arovo zay manana, zay tsy manana zarao ny tany. Ho an'ny ao amin'ny topo sy ny fanjakana sy ny sisa hamorao ny fahazahoana tany, hamorao ny vidiny sy ny sisa satria mahantra ny olona mahantra zany raha vao zao million ndray 20 millions d'ariary aiza nanan'olona fafadiran'ovana 20 millions d'ariary ahena maninona raha atao gratuit fa mitondra taratasy takelaka fotsiny ny olona de hoe tiranga io fa taninay fa de fa sorato am'ty de mba sy ny sisa raha fa tsisy ny budget ho an'ny fanjakana zany fa ty resaka tany atao amin'ny dankana ty de manahirana. Anapiako azy ny tany no afaka hampavana ny malagasy satria ny tany zany tsy tokony hilevenana fotsiny fa natao hivelomana natao hasambarana nosy raitsika de ny mahatanindrazana ny tanindrazana angery zareo de ny fanananao tany raha tsy manana tany eto angenao de inona ny mahatanindrazanao azy tsika ne vahiny eto nefa mbola maro ao malagasy tsy manana tany eto maro tsy manana tany zay mahagaga hoe nirotsaka avy aiza reny olona regny extraterrestre hoe regny mipetraka tamin'ny planeta hafa de nilatsaka parahavy any de tonga eto de tsy manana ininona de any amin'ny tunnel na any amin'ny Père Pedro sy ny sisa diso zany
Sa hoe mety manana nisy fa any ambanivohitra dia lasa matory any amin'ny tunnel rehefa aty andrenivohitra. Betsaka ny tsy manana tanetona manana. Tena betsaka zay ny mahatonga anay mijoro, zay mahatonga antsika mijoro, zay mahatonga antsika miantso fihavanana, zay mahatonga antsika miantso firaisankina, zay mahatonga antsika hiteny amin'ny sasany hoe aza raisinao fahavalo io zahay fa raisy ho namana satria raha misy mpitondra hoe mahasamy kabary an'izay micro hoe manomboka am'izao diarovana ny gasy amin'ny tany dia ho filoha mandrakizay izy ho tadidin'olona mandrakizay zany izy ka izay nisy sitomana antsika dia fangatana amin'ny sasany rehefa tsy tianareo le mouvement aza pitahorina zay aza menasena aza haratsiana fa aza mijery fotsiny zay zavatra teneninay fa marobe ny malagasy mankatoana io zavatra taonay io marobe ny malagasy hoe madio fo zahay marobe ny malagasy malala hoe tsy mila toerana zahay fa ny toerana ny milanay satria zay nianatra ane zay vao manao nyity mouvement ty fa tsy hoe mouvement iny an-dalambe eny dia hangalaka fahefana sy hangalaka toerana zany diso fa zay koa raha misy toerana manandrify anay hiarovanay ny gasy dia atao ny tsy mahay aza manao vao mainka ny mahay nianatra an'izany tsy atrehina le izy satria adidy amin'ny tanin-drazana dia misy miteny mantavava koa le zalahy tsy mantavava fa marina ka zay nianatra marina fa tsy nianatra aza mody miteny hoe tia tanin-drazana mahavita be vao mainka nianatra ka zay nisy tomako antsika hoe raha te hanao zany fanavaozana zany raha te hanao vrai refondation dia katsaho ny antsoina hoe paix sociale katsaho ny antsoina hoe cohésion sociale fa aza mifandokondoko hoe mena orange manga sy ny sisa etsika na volomboasary io na volon'inona na volona goavy fa samy malagasy ray rehefa mahatsapa atsika hoe rendrika ny firenena ndao miara-mijoro ndao mifampiaro ndao mifanohana ndao mifampijery ndao hiaro ny gasy amin'ny taniny satria zahay ety dia tsy miamboadidy tsy manilika andraikitra ary manao zay manandrify mankasitraka tompolana eny ary mankasitraka zay ihany koa aloha mamarana ny fiarana tamin'ity andro an'ity ankasitrana ianao Paolo Raolonarivo ny vahiny tato anatin'ny fandaharana dia mankasitraka antsika rehetra ny tokantrano ihany koa nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany raha toa ka ety amin'ny fiafaran'ny fandaharana ianao vao mahita hoe Andriamatoa Paolo Raolonarivo no vahiny fandaharana kanefa tsy nahita an'izany hatramin'ny voalohany dia azonao atao tsara ny mamerina mijery an'izany fandaharana izany hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ao amin'ny page Facebook ny Voice Madagasikara afaka tonoina ihany aloha le laharana aloha ny laharana zany mba tonoiko tomelatsiny fa saika mifarany izy nefa tena zava-dehibe 034 81 938 33 034 81 938 33 ilaina mantsy zay zavatra zay ho an'ireo zay voaravan-tany sy ny tratrany sy ny hazoleny zay no mamarana ny fandaharana mamarana tanteraka ny fandaharana ho anao izay maniry ny vahiny tahaka ny Paolo Raolonarivo maniry ny vahiny ato anatin'ny fandaharana dia manasanao hiantso ny service commercial ny Record Madagascar na ihany koa anantona ny tompona andraikitra mivantana amin'izay serasera ny varotra izay ety amin'ny Record Madagascar ety Anosizato ety izay ny fandaharana tamin'ity androany ity misaotra antsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany amin'ny manaraka vahiny hafa sy loha hevitra hafa indray veloma tompoko